Mialatsiny sika amin'ny vahiny, mialatsiny fa ny fahatambahan-jiro moa dia efa iainantsika izany ka tsy atao mahataitana mahatezitra. Tokolasy tokovavy mitoy ny fivorintsika miarahabantsika tonga manatika izao lanonam-pamaranana ny fotoam-pivoriana ara-potoana ny antenimera pirenena izao ny fivoriana faharoy izany taona 2024. Izao dia miangavy any ramatoa mpitantsoratra ny filohalefitry ny antenimera pirenena ho an'ny fahataniny antseranana amaky ny andininy fahady 570 ao amin'ny lalam-panorenana sy ny andininy faha 400 ao avitsipika anatiny antenimera pirenena. Madame la vice-présidente, vous êtes priée alors de lire les dispositions de l'article 75 de la Constitution et 206 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sotra ramatofilona ny fitenenana miarahaba ramatofilo miarahaba ny bureau permanent rehetrarehetra miarahaba ny solombavam-bahoaka rehetrarehetra ary miarahaba koa ny vahiny izay tonga nanatitra izao na mihaja sy vonatra izao lanonana ny famaranana ny fehim-potoana ny ato any amin'ny tenenam-pirenena. Andinina 570 nivory raha-potoana indroa isa-taona ny antenimera-pirenena. Ny faharetan'ny fotoam-pivoriana isan'isany dia ferana ho enim-bolana andro, 70 andro. Manomboka ny talata voalohany amin'ny volana May ny fotoam-pivoriana voalohany ary ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra kosa ny fotoam-pivoriana faharoa izay atokana indrindra amin'ny fandaniana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana. Andininy fahena amby 200 ny filoha no manambara ny fikatoan'ireo fotoam-pivoriana ara-potoana roa isan-taona eo amin'ny fiafaran'ny famaranana ny fivoriana farany voafaritra ny dinika ny filoha 70 andro ary ny fisokafany ny fotoam-pivoriana isan'isany. Mankasitrika tompoko. Saurana izao ramatoa filohalefitra namaky ny andalan-dalàna antony izao fivoriana famaranana izao. Ramatoa ministry ny fitsarana mpitahiry ny tonga-kasem-panjakana misy olo-tena an'Andriamatoa Prime Ministra lehiben'ny gouvernementa. Andriamatoa sy ramatoa mpikambana ao amin'ny birao maharitsy ny antenimera-pirenena sy ny anareo solombavam-bahoaka namana hajaina. Andriamatoa sy ramatoa mpikambana ao amin'ny gouvernementa. Andriamatoa misy olo-tena ny filohan'ny vomiera-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona na ny CNIDH. Ianareo maso ivo vahiny monina sy miasa eto Madagasikara. Ianareo fiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola amin'ny antenimera-pirenena. Excellences, mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques et les représentants partenaires financiers et organismes internationaux. Andriamatoa sekretera mpanatanteraka eo anivony filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na CFM. Andriamatoa sekretera generaly sy anareo mpiara-miasa rehetra eto amin'ny antenimera-pirenena. Ianareo mpanao gazety ao amin'ny haino manjery samihafa ary ianareo olom-boafidy manakaja ambony sivily sy miaramila araka ny laharam-boninahitrinareo avy izany tokolahy sy tompoko vavy.
mila madamaka ny ahitra, mifandray tendro ny vero, ny andianakanga miara-manjoly, fa isika eto kosa faly mifanotroa. Amin'ny fiaravona sy folofeny fitiavana hatrany, ny arabanantsika rehetra, tsy misy halavahana ato anatin'ity efitrano ity. Makasitraka amin'ny fanotronana ho anareo vahiny manakaja na saina. Tsy adino koa ny miarahaba antsika rehetra izay manaraka amin'ny alalan'ny ainao anjery any tokantranonareo any avy. Izao lanonana famaranana ny fitoam-pivorena ny antenimieram-pirenena izao. Felim-panontaniana mandrakariva kosa mahita anareo, andehan-janahin'ny lapa, atre mahavita, iambohoma efa, valaben'ny demokrasia sy ny fanaovan-dalàna eto amin'ny antenimieram-pirenena dia ianareo solom-bavam-bahoaka izany. Ataoko ho toy ny tara-pahazavana, atosiky ny masoandro ny tatao vovonana ny fiarahabana, ka avy hatrany dia anemika atsika rehetra tsy misy anavahana. Arahaba sarasara tokolany, salama arahikasina tokovavy. Tokolasy tokovavy, voalohateny dia atolotra an'ilay dikainy mialohan'ny fahazavany rehetra, dia ilay Andriamanitra toko izany, ho azy ny tera sy ny laza ary ny voninahitra, satria izy no nitantana antsika. Izy no niandona ary izy niantoka ny fahatongavany izao fotoam-pivoriana izao. Manarak'izany dia manolotra fiarahabana manokana an'Andrimatoa Filoha Andry Nirina Rajoelina, anohy indray ny asa mahafoa firenena azy. Miarahaba manokana koa an'Andrimatoa Raoldina Naivo Ernanzina, solom-bavam-bahoakan'i Madagasikara, voafidy tao Antananarivo fahatimy, izay lany ho filoha-lefitra ho an'ny fahatanana Antananarivo eto anivon'ny antenimieram-pirenena. Mahefave amin'ny adidy amanandraikitra vaovao izay sahaninao Andrimatoa filoha-lefitra. Tokolasy tokovavy, ho toy ny mahazatra dia nitatitra ny asa vita teto mandritry ny fotoam-pivoriana faharoa ity no anombohana ny fandraisana ny fitenenana. Voalohan-dalàna, azafady, volavolan-dalàna, azafady, miisa 4 no nipetraka teto amin'ny birao ny antenimieram-pirenena. Ny telo tamin'izany ny lany fa ny iray kosa dia hiemitra amin'ny fotoana manaraka. Tolo-dalàna 4 no nipetraka ka ny 4 tamin'izany no lany fa ny 2 kosa dia emitra amin'ny fotoana manaraka ny fandiniana azy. Tsy nisy ny tolo-pe-hevitra nodiniana teto. Ho an'ny izay lina amin'ny antsipiriany tatitra dia afaka mitsidika ao amin'ny tranonkalany antenimieram-pirenena. Ary tiako marianeto fa voamaly no omaly, ary fahariva izany no mbola nisy lalàna telo no lanina teto, dia ny mahakasika izany ny fifidianana ny oben'ny tanàna, mahakasika ny CFM ary atao koa ny mahakasika ny renivohitra commune. Zay mbola nolanina teto izany. Ary mbola lanina mahariva ihany koa
ny tolo-dalàna mahakasika ny olona varira. Ny tena ivonyity fotoam-pivoriana faharoa ity moa dia ny fandiniana sy fandaniana volavolan-dalàna ifehezana ny teti-bola-panjakana tamin'ny taona 2024, loi des finances initiale pour l'année 2024. Nolaminy solombavavoaka amatsara izany ka anisan'ny songadana tamin'izany ny fanohanana ny sosialy sy fanatsarana ny maha-olombelona, ahitana fiakarana 341 milliards ariary ny teti-bola teo amin'ny sehatry sosialy ho an'ny taona 2024 raha oharina tamin'ny taona 2023. Fanohanana ireo sehatra tsy miakina amin'ny alalany tetikasa sy ny seha-pamokarana mba hisy ny fahamarinany fampiasam-bola, ahitana fiakarana 770 miliara ariary ny teti-bola raha mihoatra ny amin'ny taona 2023. Azo ambaran'izany moa dia ilay tetikasa ODOF. Fanamafisana sy fitantanana eny fotony amin'ny alalan'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fitantanana mangarahara, fampiakarana ho 16,66% ny teti-bola natokana ho an'ny vondrom-bahoaka sy fitsinjaram-pahefana. Vinavinaina hiampy roa ireo faritra misy teto Madagasikara. Vinavinaina hiakatra 4,5 isan-jato ihany koa ny tany harikarena fobe amin'ny taona 2024. Asa hafa ny fampiarana teto amin'ny antenimieram-pirenena. Tamin'ny 20 Desambra natsangana amin'ny fomba ofisialy teny amin'ny hôtel Radisson Blu ny tambazotra parlementaire mahakasika ny fananahana na réseau parlementaire pour la justice reproductive. Fiaraha-miasa io miaraka amin'ny IPAS Afrique francophone izay entina hanatsarana ny zo ara-pananahana ho an'ny vehivavy tanora sy lehibe ary ho an'ny vahoaka malagasy. 30 novembre nanatsika ny COP 28 izay natao tany Dubai ny délégation avy amin'ny antenimieram-pirenena izay nahitana solombavambahoaka vitsivitsy. 29 novembre nitsidika teto amin'ny antenimieram-pirenena ny mpianatra avy ao amin'ny CEG sy EPP n'Ambatolampy izay nitarihina Andrimatoa, député Rakotomalala Miartsoa sy ireo mpanabe. 22-24 novembre fivorin'ny 112 ao en conférence africaine sur la lutte contre les flux financiers illégaux. Nanatrika izany amin'ny alalan'ny ampitaindavitra vidéoconférence ny solombavambahoaka ny Sainte-Marie, député Ravotambitiron Luc Urbain, filohan'ny APNIF eto Madagasikara. 13-17 novembre nanatrika ny forum parlementaire d'Afrique australe 2023 izay natao tany Windhoek, Namibie, ny solotenan'ny Madagasikara. Dia nanatrika an'izany ny solombavambahoaka Ramboasalama Emilien nanao ny tantitra na fahafantarana an'ireo ezaka sy vokatra ho an'ny Madagasikara. 13-15 novembre nandray anjara tamin'ny fiaonam-be 19 ny ranomasombe indiana amin'ny ady atao amin'ny VIH zany, hepatite sy ny fiakinan-doha izay natao tao Seychelles ny solombavambahoaka ny Madagasikara Rajaobelona Lova Herzo izay filohan'ny vomiera fahasalamana. 27 octobre nisy fiaonana ampitandavitra mikarakarain'ny Association des secrétaires généraux des parlements francophones. Lohahevitra ny dinihana
ny fomba fandraisana parlementaire vaovao ho fanohanana ny androm-panjakana nanao famelabelara-kevitra tamin'izany ihany koa andriamatoa secrétaire général ny Assemblée nationale Calvin Randriamampandjara. 25-26 octobre nanatrika ny conférence continentale caracara ny réseau des parlementaires africains pour la lutte contre les flux financiers illicites na APNIFT tao Nairobi, Kenya zany, solotenany amin'ny teny mera-pirenena dia nisy solombavam-bahoaka ravonty tamin'ny Théon-Luc voafidy tao a Sainte-Marie ary ny solombavam-bahoaka Andrianambininy Joarli voafidy tao Vondrozo no ny solo any anteny mera-pirenena tamin'izany. 10-11 octobre nanatrika ny atrikasa no karakaray ny association des parlementaires des États membres de la Commission de l'Océan Indien na APCOI tao amin'ny nosy Maurice ny solotenany anteny mera-pirenena. Délégation no tariny filohan'ny anteny mera-pirenena niarahana tamin'ny mpapakateny lefitra solombavam-bahoaka Rafeny Manantsoatsiry Mahariaina voafidy tao Antananarivo fahatelo, ny solombavam-bahoaka isany Ralambo Zafimbolona voafidy tao Antananarivo fahadimy, filohan'ny vondrona parlementaire Tim, solombavam-bahoaka Tovondray Retsanga Briand Delors voafidy tao Midongo Sud ary misy teknisianina teto anivony anteny mera-pirenena ihany koa. Tokolasy tokovavy hitantsika amin'izany fa na dia tafiditra tao amin'ny vanim-potoanany fampielezan-kevitra azy ny fotoam-pivoriana faharoa ity ary maro ny solombavam-bahoaka niatsehatra tao anatin'izany dia nitoy itsy ny ato hatrany ny asa teto amin'ny anteny mera-pirenena. Rantsana tsy misaraka amataho amin'ny solombavam-bahoaka tokoa antsy ny asa fanaovan-dalàna sy ny asa famitana hiraka ary ny raharaha politika ary tsy lasa-danja amin'izany rehetra zany koa ny fisahanana ny raharaha pirenena. Ka ny mahakasika izay indrindra no indro irosotsika amin'izao manaraka izao indray mahakasika ny raharaha pirenena. Dingana iraindray no vita araka ny voafaritry ny lalam-pandrenana dia iny fifidianana filoham-pirenena iny. Nisy iny na manahoana na manahoana. Miarahaba ny vahoaka malagasy na ny nifidy na ny tsy nifidy fa zo any tsirairay izany. Akoatra ny resaka fifidianana dia nirongatra izay tsisy ny endrika tsy fandriam-pahalemana tato ato izay. Miseho amin'ny endrika maro samihafa zany ary mivoatra mihitsy ny mpanao ratsy. Maro ny fanafian-dahalo amin'ny resaka halatromby, ao koa reo tranga samihafa toy ny miseho any amin'ny distrika Anakazobe, distrikany Vondrozo izay ahitana ny fakan-kery ny kidnapping, fanapahan-doha. Akoatr'izany dia lasibatra ny fanafihana mitambasy matetika ireo mpanao casse-point andrenivohitra. Ny fisolokiana anatiny finday moa dia tsy tenenina itsony. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana. Mipetraka ny fanontaniana, inona no anton'izany? Feno manenika ny tanàna anefa ny mpitandro filaminana.
mipetraka ny fanontaniana apo mahalala samy mieritreritra any anatiny ny tsirairay avy. Manomboka mapaka-peo indray ny vahoaka ankehitriny amin'ny resaka délestage, fahatapahan-drano, efa manao izay hoafany ny tompony andraikitra. Koa tohizo ny fikatsahana vahaolana satria dia ho sanatria ve dia ho voaozona ho vahaolana mandrakariva no hiaina ny vahoaka malagasy, mipetraka ny fanontaniana mba hisorohana ny valana retina sy hitanrovana ny fahasalamana. Dia tsara raha hanaovana ezaka ny fanalana ny fako eto andrenivohitra, indrindra izany amin'izao fotoana fahavokarany voankazo izao indrindra sy ny rotsakorana no tena ilaina ny fahadiovan'ny tanàna. Reko izao fa arakaraka ny vinavina ny mpamakatra ny toetrandro dia ho maromaro ny rivo-doza handalo eto amintsika. Koa manainga sahady ny tompony andraikitra sy ny vahoaka mba hiomana meloa sy handray andraikitra amin'izany. Izahay eto amin'ny antenimieram-pirenena moa dia nivohy sy nikatsaka mandrakariva ny fitoniana eto amin'ny firenena. Fironan-kevitra mahakasika izany ihany ny antony antso ho fifampiresahana natao ireny, ary tafiditra raha teo ao amin'ny atao hoe diplomasia parlementaire. Tsy mbola andro raha teo izany foto-kevitra izany, tsy mbola lany andro raha teo izany foto-kevitra izany, satria tsy azo visavisaina meloa ny vokatry ny fiforetana ao anatiny, na koa hoe frustration. Aleo misoroka toy izay mitsabo, ary andraikitra efa niraisina ka atao toy ny oririka na minosantsira masahana hatramin'ny fonosana. Anterina hatrany fa tsy fanoerana ny fitondrana foto-kevitra io fa fikatsahana fitoniana mandrakariva. Amin'ny mahatany republikana izay mandala ny demokrasian'ny Madagasikara raha teo dia mananjo haneho ny heviny ny rehetra. Isan'ny zava-dehibe andrasana amin'izao fotoana izao ny fifanakaloza-kevitra mba hisi ny fitoniana sy filaminana miorina amin'ny fihavanana. Mila ny tena fanorenana sy fanarenana sy fanasitranana ny firenena. Aza tsy tia olona fa ny olona no marena, ary izao no lazain'i Jehovah Tompo. Aoka ny endry tsy hirehareha amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy hirehareha amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy hirehareha amin'ny hareny na ny volany. Hoy ny Jeremia 7:5. Ity misy hafatra kely ampitaiko mahakasika ny fanehoan-kevitra eto amintsika. Na toinona antony dia ataovy ampahamalinana hatrany izany fanehoan-kevitra izany, satria ny fahalalahana miteny dia misy, fa tsy hiatohana kosa ny fahalalahana ao aorianany fitenenana.
zay za Mialatsiny vahiny mialatsiny fa ny fahatabahan-jiro moa dia efa iainantsika izany ka tsy atao mahataitana mahatezitra. De nous excuser de cette longue coupure d'électricité qui est un phénomène récurrent et auquel tout le monde doit s'y habituer. Nous vous prions vraiment de nous excuser, Excellences, Mesdames et Messieurs les invités du corps diplomatique et des partenaires financiers et les organismes internationaux. Okay. Oui, je n'attends pas que nous finissons. Sana. L'Assemblée nationale dispose, ne vous en faites pas, l'Assemblée nationale dispose d'un groupe électrogène que actuellement le technicien est en train de le mettre en marche. Tu apa yang jelek? Betul tu. Atu